Noho i dada sy neny. Fa maninona eny ry dada? Fa maninona izy? Nitoniry aloha ianao e, aza mitomano ohatran'io. Fa maninona izy hoa? Ka mbola tsy fantatra ry vero a. Vao eny lasa netiny dokotera niditra n'iny izy zao. Andray, fa maninona ary neny? Andrasa aloha ry vero fa miantso ary dokotera izany. Aleo aloha mivetivety ahy. Ndana ry, mananidina ary neny. Andriamanitro, zatrandro eny reniko hoe aza velanao arari-tsony izy. Dada, ahoana ozy ny dokotera? Nanahoana hono neny? Fa misy inona ry dada? Oatra misenty be nge ianao hoe. Fa misy inona? Ka tsy maintsy ho didiana hono ny reninao ry vero a. Didiana ahoana? Zany vao avy nanao fizahana azy teo ny dokotera fa misy fivotosana azy zavatra voakasika izany hono eo amin'ny valahany eo. Tsy maintsy mandalo fandidiana faran'izengana izy. Andray ry dada, dia ahoana izany? Ka ahoana moa anaka fa dia tsy maintsy miroso amin'izany eny antsika. Laza manko ny dokotera fa raha tsy vita ao anatin'ny 2 andro ny dia mety ahitana loza mihitsy. Reto izao fanafody tsy maintsy hovidiana daholo. Karazana fanafody be dia be reto, amin'izay amin'ny lafo vidy be daholo. Eny reto mety ho hita ihany saingy ny vola anaovana amin'ny fandidiana ny lalao anie ny olana e. Vola be tsy tokony tsoforoana ilay izy. Dia ahoana izany atao ry dada? Isika neka efa tsy manam-bola intsony. Tena enjany ity ry vero a. Aty amiko mba misy vola kely ihany saingy mino fa na vidiny reto fanafody reto fotsiny ara tsy ampy mihitsy. Dia tsy ho afatra mihitsy ve izany neny? Tsy ry vero a. Aza manao an'izany ianao. Tsy maintsy mahita hevitra foana tsika. Eo aloha ianao dia aza mihetsiketsika eo fa andeha hitady an'ireto fanafody reto a. Rehefa tonga ny ary dadatoa. Ka efa lasa tamin'ny maraina nery zareo e. Neny le fambatsaratsara kely teo iny dia lasa izy. Ry zareo raha teo koa moa mbola misy zavatra vonjena maika ny an-tanàna. Izay fa lasa e. Lazao ny dokotera raha sendra mitady afa tsy ho ela dia tonga. Zare zany no ahitako amin'ny volana am-pihinany ity e. Tena tsy ampy ny vidianana fanafody mihitsy manko ilay rehetra taty amiko taty. Vao ny atsaisany reto no azoko nefa efa tsy misy vola intsony ety amiko na ny ariary aza. Iny aloha ihany fa vola anaovana ny opération ny lalao zao ahoana. Ay zany hitan'ireny vola be nilazain'ny dokotera ireny. Nefa ne raha tsy vita ao anatin'ny 2 andro ny fandidiana ozy ny dokotera dia mety tsisy azo atao intsony e. Dia inona re izany no ataoko e? Savy eo any amin'ny ramanana indray aloha. Nefa iny ve dia hanome antsony e? Aleo rangahy andramana eny aloha. Rehefa tsy amin'e ve izy tsy hito ihany ny toeny. Oay, tena ny telefoniko izany maneho izany. Aleo aloha raisina. Allo? Allo? Iza ka azafady? Ay dokotera. Fa ahoana dokotera? Maninona tsara? Izany ve dokotera? Dia ahoana izany no atao ka? Eny ary. Aleo fa izao dia nizo ihany dia tsy maintsy tonga any. Efa andalana ka? Eny ary tompoko. Ndray marina. Manao krizy be hono lalao aho. Ilaina faran'izay nge reto fanafody reto. Nefa ne reto raha tsy ampy akory dia ahoana? Ay, alefa ho amidy koa ingana aloha izay zavatra rehetra azo amidy ety amiko ety. Ny finday aloha tsy maintsy amidy. Na ny akanjo koa aza tsy maninona fa alefa daholo.
Raikitra rangahy zao dia ahoana indray nefa ilay any Andramanana. Aleo aloha ny any amin'ny hopitaly rangahy vonjena. Vonjeny ity rehefa avy eo hita indray. Zao ry vero tena tsy maintsy atao faran'zaingana amin'ny fandidiana ny lalao fa tsy azo indrasana fotoana ela intsony. Farafahatarana noho ny rapitso maraina. Maninona tsara ry dada? Ka efa hoe zany ela be izany very fa zao mandeha eny ianao zao dia zao ndana makany Andramanana. Omeo azy ity taratasy ity dia ilazao izy fa tsy maintsy atao faran'zaingana ny fandidiana amin'ny mamanay. Dia ny raha ny dada ity hindrana vola. Efa nisoratako ato anatin'ny taratasy ato daholo. Zaho ozy ny dokotera mbola tsy afaka mihetsika eto aloha. Rehefa afaka mandeha dia mandeha any fa mandeha anaingana aloha ianao Ay, andeha aingana ary aloha zaho Zay mihitsy. Raha toa ka tsy hitanao eto amin'ny fahatongavanao dia andraso eto any. Dia mivavah foana dada, Andriamanitra mahay manova ny zavatra rehetra. Eny anaka. Dia ianao koa mitandrema ihany Lasy vero. Dia ahoana amin'izay? Eny raha manana aloha tsy hanomeo izany. Mba fialanenina fotsiny nandefasako amin'ny vero any. Dia ho ataoko ihany ve izany ilay zavatra efa nieritreretiko iny? Nefa rangahy tsy mana-tsafidy intsony miala tsiny Andriamanitra fa efa tsy hitako intsony izay vahaolana. Ary aloha miainga izao dia izao. Zao ry vero tena tsy maintsy atao faran'zaingana amin'ny fandidiana ny lalao fa tsy azo indrasana fotoana ela intsony. Farafahatarana noho ny rapitso maraina. Maninona tsara ry dada? Ka efa hoe zany ela be izany very fa zao mandeha eny ianao zao dia zao ndana makany Andramanana. Omeo azy ity taratasy ity dia ilazao izy fa tsy maintsy atao faran'zaingana ny fandidiana amin'ny mamanay. Dia ny raha ny dada ity hindrana vola. Efa nisoratako ato anatin'ny taratasy ato daholo. Zaho ozy ny dokotera mbola tsy afaka mihetsika eto aloha. Rehefa afaka mandeha dia mandeha any fa mandeha anaingana aloha ianao Ay, andeha aingana ary aloha zaho Zay mihitsy. Raha toa ka tsy hitanao eto amin'ny fahatongavanao dia andraso eto any. Dia mivavah foana dada, Andriamanitra mahay manova ny zavatra rehetra. Eny anaka. Dia ianao koa mitandrema ihany Lasy vero. Dia ahoana amin'izay? Eny raha manana aloha tsy hanomeo izany. Mba fialanenina fotsiny nandefasako amin'ny vero any. Dia ho ataoko ihany ve izany ilay zavatra efa nieritreretiko iny? Nefa rangahy tsy mana-tsafidy intsony miala tsiny Andriamanitra fa efa tsy hitako intsony izay vahaolana. Maninona tsara hoe karakely? Fa averinareo menaka fampirambola mihitsy ve zany aty amiko sa ahoana? Rehefa misy olana kely zany dia tsy maintsy aty amiko foana nareo no angataka. Ka mavonjena re tompoko. Mamiangavy sy milela-paladia aminao re. Tsy misy aty amiko ry karakely Efa inomeko ny rabariny daholo ny karamany. Ary na ny karamany amin'ny volana ho avy ary efa lasany avokoa ka tsy misy tsony aty aminay. Nandrainao ary nge efa nalazaiko anao teo fa mbola manala trosa aty amiko Mamiangavy re. Tena mila vola maika nge ho any reniko Io fandidiana io sisa mba hantokana fany salama sy miaina indray. Ka efa hoe tsy manana ho azy afa ianao fa mareniny. Sady ny vola davinareo koa nge vola be ohatrin'ny reniny reny. Tena tsy manana an'io tena miala tsiny Aza mba atao an'izany re raha misera manana. Mba vonjeo re. Zay any vonina nefa nitrosanao Atao izay fifanarana takinao fa ekeny daholo. Kiala kely tia marina. Moramora aminao ery no miteny hoe efa inay nitrosanao. Inona no anifanareo azy io ka? Sa manana valerana ohatrinareo azy atao antoka? Vola be any aty ry kiala kely ity Na ho amidy aty amiko oatra amin'ny tanindrazana riso ny fasanareo ara tsy ahonitra an'io mihitsy. Andray kosa rehefa salama indraingy iny dia afaka samy mitady ny volanao izay telo mianaka tsy manana ry vero ampy anao ngambizay. Any akafa aloha mitady fa raha aty amiko tsy misy
mba miangavy re. Oka zay ry kialakely mbola maika koa fa tsy andahanandro aminao eto mandehana amin'izay any amin'ny hafa aloha mitady tsy mila vonjy de zao lazao rabary fa amin'ny alatsina izao izy tsy maintsy tonga aty mamonjy ny asany mazava. Eny ary tompoko, andeha zany de misaotra betsaka anao, veloma tompoko. Kanefa oka aloha very Ahoana zay tompoko? Avy aloha ianao mipetraha eto. Fa ahoana tompoko? Ka zao ity ary misy fifanarahana raha manaiky ianao. Zany manaiky tompoko raha vonina ny anampanahy ianao ka hainao tsara ary aloha. Vonina tokoa ny anampinao raha toa ianao ka manaiky niaraka amiko. Maninona tsara? Fa hiaraka aminao ahoana? Moramora aloha ianao efa hoe zany raha manaiky miaraka amiko indri de vonina ny anome an'le vola davinareo io ka ahoana manaiky sa andray kosa de sanao ve zany? Zaho zay tokony ho zanakao? Tsy maninona re zany ry vero sady za koa ane tena tianao ataoko sambatra mihitsy ianao raha miaraka amiko. Andray tena tsy napoziko mihitsy monsieur Ramanana. Ary aza asiana zany ramose zany aloha atso fotsiny hoe Ramanana de vita sady avy aloha eto kaiky eto mipetraka fa aza de any lavitra be any sa ianao tsy mba tia monsieur Ramanana, miala tsiny aminao fa tsy afaka nanaiky an'izany mihitsy. Olona efa tokony ho raiko ange ianao ianao ary efa zokon'ny dada firy taona amin'izay olona manambady aman-janaka ka tsy anaiky ny fitiavako zany ianao aneho tena ataoko sambatra raha manaiky tsy oriny ninona mihitsy sa tsy mba tianao avitra somatsara koa ny reninao. Miala tsiny monsieur Ramanana, tiako de tiako tokoa ny aisitrana ny reniko saingy miala tsiny afa tsy afaka niaraka aminao zany mihitsy. Zay zany ny tena teninao. Azafady monsieur Ramanana, raha misy azonao anampinanay ihany de aoka mba ataonao tsy ankateriny zany. Raha za aloha tsy afaka niaraka aminao zany mihitsy satria ohatrany ndraiky mifeverako anao ary tsy nietrehitra an'izany mihitsy koa Ory kialakely tia ny vola koa akory tsy vola nadalana vola tsy nisasarana ka omena an'izao olona rehetra zao. Efa mba nanao zay azoko ifanarahana ihany saingy ianao moa tsy mety ka de afaka didy zaniko. Monsieur Ramanana, zao ry vero ny zavatra angatahako aminao ne tsy sarotra ny mba sambatra anao ary antanjoko. Raha manaiky ianao de omeko ny vola dedavinao ary omeko asa tsara sahaza azy koa ny ray aman-dreninao. Ka ahoana? Tena miala tsiny angy Ramanana, tena tsy afaka nianaiky an'izany ary azakasikasiana ohatran'io koa aloha milao mandreraka sady aleo andeha ka fotoana tokony ahitako vaolana laniko aminao eto fotsiny. Zay fa veloma ianao? Veloma raha ry vero malalako raha toka misy fivakevitra de miverena ty fa miandry aizany tsy anaiky eo nefa ianao ry vero sa vonina ny amony ray aman-dreninao ianao tsy maintsy miverina eto iny ary tsy maintsy vitako koa zay rehetra tiako atao aminy. Dia ahoana re zany zany hitany reto volo reto le afera kely mba natenaiky iny koa tsy nahitana firy akory. Zany raha tsy reto vola kely tsy mahavita nininy reto akory mba azoko tany de inona ary no ataoko? Eny aleo aloha miandry ny any amin'ny vero ka so de mba nomendra manana ihany manko izy ary ohatra mahita hevitra raha manana andraso aloha tena zay mihitsy sady tsy ao zao madame Marianina am'izao dia ahoana nefa ka tsy maintsy mahita fika ary aleo fa zay tsy maintsy atao. Dada Vero nanahoana nanome amin'ny Vera manana? Tsy nanome izy ry dada, tsy manambola afaka omenantsika tsono nisy. Za kosa aloha tsy teny amin'ny dada ny zavatra nolazaindra manana tsy mety zany. Eny efa napoizika any zany zavatra any fa mba ny fialanenina fotsiny angeny nandefasako anao tany. De ahoana zany ry dada ny atao ka zao ry Vero aleo anao mijanona eto indray fa zany andeha hitady any tsy maintsy mahitsika ary tsy maintsy sitrana koa ny eny. De ahoana raha mitady anao indray ny dokotera?
Telaso izy fa lasa nandeha nitady volanaovana amin'ny fandidiana ny lalao ahy e. Tsy maintsy mandeha na ny fanafody tokony atao amin'ny manao crisby io ary ny vero ka mbola tsisy akory eo e. Tsy ho ela e, vetivety dia tsy maintsy tafaverina eo. Zay zay fa lasa zany zao e. Any amin-dramanana ny tanjona. Mba tena avo koa ty tambo andramana an'ity ka nefa tsy maintsy eto no misotoko. Tsy afaka miditra eny ambavady manko. Zay kosaka, zay fa tafakatra. Ary aleo aloha somary mitsambikina moramora amin'izay. Oay, tena lasa nidoboka loatra le izy koa moa avo beko. Aleo amin'izay manaratra indriny e. Toa dia mandeha any ambadika ny trano ary tsy maintsy ataoko izay atafiditra ao amin'ilay varavarankely mihidy io. Lasa rangahy zao ary mitandrina hatrany Ary inona koa le ohatry ny doboka teo? Ohatry na eny feo ny doboka be ateo ary tena tao velany mihitsy zany ka. Sa ve alika e? Nefa tao tsy mino zany aka. Aleo aloha jerena mihitsy. Zay tonga eto amin'ilay varavarankely aty dia ahoana indray nefa izao ny fomba nokafana an'ity ka. Izy ity koa moa efa tsy miasa intsony ka dina tanteraka mihitsy. Ny fatsiana andreto azy reto mihitsy raha mba tsy hisokatra intsony. Nefa tsy misy lalana ahafahana miditra ao an-trano afa-tsy ity e. Ty ihany ny ahafahana miditra ao. Aleo rangaha fa poiriko moramora amin'ity vandraka ity ny azo miraikitra aminy aloha ny andahana moramora. Zay ary mora andahana kosa ka ity azo tiako. Efa ela koa moa no niraikitra teto ka mety efa boboka. Ary aleo sokafana moramora amin'izay. Efa ny aleo ny azo nanakana teo. Fa inona ary le nidoboka teo? Raha ny fahenoko azy aloha dia ohatry ny tato ambadiky ny trano tato izy teo Edry. Ary inona koa ty? Toa ohatry ny nisy nanitsaka ny reto voninkazo maniry eto ambody tamboho reto e. Eny e, tena nisy nanitsaka mihitsy moa zany. Jereo raha tsy potika daholo reto izy. Fa ahoana koa raha ny tokony hapotika an'ireto eto? Tena ohatran'ny tsy mazava zaho Inona kosa toa nilatsaka tao anaty voninkazo tony? Oay, ary toa lakile maromaro reto. Aleo aloha tonga dia jerena daholo ny manodidina rehetra e. Ary ohatry ny mandray zavatra mikasokasoka anie zany e. Tena olona mihitsy zany. Ary aleo hitsatsika ho any aloha. Draso mihitsy fa naraka ny sisy trano ty kanefa aleo aloha rangaha maka an'le basipolieta ao an-trano ao mbola tsy fantatra mantsy izay miandry atoko. Aleo aloha hiverina aingana haka an'izay. Kely sisy ty dia vita e. Mafy any aloha le varavarankely ka. Mododina eo fa boboboboka fa tena mbola mafy be kely izy. Ary aleo amin'izay poirina amin'ity vandraka ty avy ato ambany ato. Zay dia stomina moramora. Oay, zay kosa ka tena sokatra ity. Miditra any anatiny sisa. Sady so koa misy olona tonga tamiko eo. Mino aho manko fa mety efa tonga ao an-trano daholo izay ny olona. Ary vovoka be koa any ato anatiny ato izany. Ohatray marina. Tena manepotra be. Aleo rangaha somary tapenana amin'ity lampy ity aloha ny olona ka. Zay dia ahoana amin'izay zany. Zany hoe sokafana zany aloha ty varavarana mity e. Rehefa tafavoaka ato dia tafiditra ao amin'ilay toerana fasiana entana. Eo amin'izay avy eo vao mitady ny fomba tafidirana ao amin'ilay efitra kely io. Ao manko misy zavatra tadiavina. Lasa rangaha zao
Tena reraka aza. Moka efa voatohana entana be avy tao avelan'ny varavarana tao. Fa ny tsara kosa aloha dia hoe efa tafiditra tato eny. Kay. Arinona koa zany. Ohatra misy manentaina ane zany sandroko zany. Aleo nge aloha jerena. Ohatra andreka keo. Ary toa maratra be ny sandroko. Fa naninona koa ty? Sa tena mandeha raha be mihitsy izy zany. Fa taiza ary ny navoanito. Mety amin'izany anala le korotanetana teo kosa angamba ka. Aleo aloha vezina. Asiana an'ity lampy ty aloha fa tena mandeha raha be izy zany. Teza ho aiza moa zany misy amin'ny firavaka Madame Marianina rehetra. Toko moa ohatran'ny maizimaizina be zany keo. Zary. Sa aleo fa hitako. Mety ato zay. Ato amin'ity tiroary ty. Tena ato ka. Andraso ohatra mihidy. Ary mety lakile ane izy zany. Fa zany aty manana lakile maromaro mino fa tsy maintsy mahavoa an'ity ndray amin'ireny. Sady izy ty koa ane toa hidiny tsotra ihany. Andraso. Aiza monina asiko azy zay. Ary toa tsy atao bosiko. Fa aiza? Nefa ka tato mihitsy ny nasiko azy. Tena ataoko aiza ara re. Ty vende davon'ny larabary Ramanana. Fa iny ty mampianahana an'la ty sa zay le hoe tratram-body omby ka tsy mahita lahatra tsony Ramanana. Tsy mila ny lamiteny tsony Iveriny lafa tsy ho tratra mihitsy manko lahy. Zay le ty tsy olona vendrana nabady velona salamlahy. Ramanana. Andraso aloha. Tsy miramanamana eo lahy. Tsy mila fanazavana fa tonga dia any amin'ny braon polisy ela amin'ny manazava. Sady efa natsoko koa ny polisy ka aza mieritreritra no tafavoaka etsony. Ary tandremo koa ny fihetsika fitanana tsara angamba ty atanako ty tonga dia goako amin'ity tsy nainy lahy fa mipetra tsara. Tena mifona re Ramanana. Mivaly re. Tsy mila an'izay fifona ny lahy lesy Ary tsy tia alala ninina ihany koa fa any amponjy alandro any. Sady zay efa ao zay koa ny polisy. Any amin'ny braon ndray tsika isela mifanazava. Fa iza foana ary dada ny toa mbola tsy tonga. Ny dokotera nefa tato efa impiry izay nitady azy. Dia lasay izy ary. Oay, ary toa tsonitsolitsy tena za mihitsy okopany io Fa iza koa io? Aleo aloha anantonika. Dada, fa hono zao? Fa inona reto polisy mitazona anao reto? Dada, fa misy inona? Zao ry vero tsy manana fotoana be afaka hijanonana etsony fa voafetra ihany. Raha marina dia tokony tsy ho afaka anao aty itsony saingy no fiangaviana ataoko tamin'ny polisy dia nanome fotoana kely ahafahana nandalo aty izy. Ka zao ry vero Fa misy inona ry dada? Inona nataonao tany? Vero aza tapahana aloha ny teniko. Tsy manana fotoana lava be anazavana aminao ny antony zao tsony mandeha any ianao mandalova ny an-trano. Jereo fa nisy volana napetraka izay ao anatin'ilay vatakely sariana io. Le akaiky ny fandriana io zany. Alaivo dia omeo ny dokotera. Dia aza miasa saina be ny amiko tsony nareo fa sy asalama niny atao. Ary izay atao fatany koa zao zavatra miseho zao. Zay Tsy ry dada. Fa dia nahoana loatra mba zavao amory dada. Zay ry vero andeha fa karakarao tsara neny. Tia anareo foana na dia mety hoe bangy ao aminareo ary ny fiziko. Zay fa veloma vero dia mivavao any dada. Dada dia velanao re zany dia ahoana zany neny? Dada! Aleo aloha andeha haingana ka. Tsy maintsy andeha haka an'ilay vola lazainy dada zay aloha.
tonga dia anitsy eto ka eto miangakenga ohatray fa iza koa tia mampaneny klaksony ity sady ohatrany manitsy aty ampy mihitsy ange izy zany io fanjanina fa iza ary ty raha matokely vero a ngaramanana fa mbola inona indray ny ianao e ary andeha ho aiza izany no to mamiky vikery fa inona koa moa zany nidiranao amin'izany ary aza dia masika be ohatr' izany ary aiza mora bary izy mantsy izao no tena dia daviko tsy hitako fa mandehana jereo any e sady inona koa moa ilavanao azy ary so dia adinina ho ararikala kely ity fampiasako ny eny rainareo e ary afaka dia daviko amin'ny fotoana rehetra mihitsy ka mandehana jereo any e sady aleo koa andeha ka tsy andamy fotoanako aminao eto a zay ary fa mahazo toa zany manatika anina rainareo any am-ponja any mandra-pafatiny e maninona dia afaro tsara izy fa tsy ho tafavoaka ny tsonony raha mbola zako ny raha manana fa oana ndry ary tony janona indray fa nga tsy maika e fa oana ry ngaramanana fa nga misy idiranao zao zavatra izao mandeha naingana aloha mitady vola mba ialanao nenina farany amin-drabary izao nefa ny ataovy an-tsaina na ho lafinao hatramin'ny fahasandrazanareo raha tsy ho tafavoaka anareo mihitsy rabary raha azoko tsara zany dia ianao no nanagadra ny dada a mazava ho azy e fa inona ny antony nanaovanao an'izany fa inona ny ratsy nataony ianao raha ny ratsy nataonareo aloha tena betsaka e indrindra fa ny nataony rabary rainao averony fa olona ketrona azy vendrana to azy daholo ngamba ny olona ka anaparany ny fahantrany mba hazavao aloha ry ngaramanana ohatrany tsy misy azoko ange zany zavatra lazainao zany fa naninanao ny raika nangalatra rikarakely tya nangalatra tao amiko efa ela izy nanao an'izany ary efa tena maromaro mihitsy ny zavatra lasa ny tany saingy tamin'ity indray mitorako ity vao tena tratrako ambody omby ary tsy amelako raha tsy mandany ny andro sisa ienana any am-ponja mazava aminao zany mandainga ianao e tsy manao ary tsy mahavita an'izany ny raiko mbola tsy nangalatra izany izy na dia mahanitra araky ny lazainao ary pisoloka ianao ay dia hitantsika eo ary zany ko ary eleo aloha za monja izay ny am-ponja andeha mangy azy faraparany sady hitondra fampahirezany andraso aloha ry ngaramanana fa inona indray mba miangavy ry azakadraina reny raiko e fa kialakely ity ve adaly fa tsy kadraina ahoana dia avelako vitavita fotsiny amin'izao zany ny fandrobana nataondrainao azafady kosa tsy raha manana mihitsy zany na rehefa izay dia izay e meloko ihany koa mba miendrika andray ny vokatry ny asany mba miangavy e tena amin'ny lelam-paladiry tsy misy afaka andeherako ankoatra ny raiko tsony ange ndry ary to mba mimalefaka izy zany teo anefa vava ohatra ny reny nasiana savony reny mifona re tompoko zay fa lasa e mbola maro koa ny zavatra toko mba ataovy moa re izay fanarahany tena miangavy ka inona moa ny fifanarahana tokony ataoko aminao eo e ataoko efa mba niezaka nifanaraka taminao ihany ane za fa enao mihitsy miavonavina sy sary tiavina ka zao ry vero na efa fantatrao ihany ny hevitro efa nilaza taminao fa raha manaiky ny zavatra efa nilazaiko taminao reny ianao dia tsy maninona fa vonona ny anampy anao ka dinio tsara raha misy fiovan-kevitra dia makanesany amiko zay fa lasa fa velomy ianao e andray tena lasa izy dia ahoana re zany inona ny ataoko anaiky ny teniny ve dia ho simba no aviko rehetra nefa raha tsy anaiky izany dia sady amoniny raiko ny amoniny reniko andriamanitro inona re ny ataoko dry ary misy olona mandondona ane zany eo ivelanao zany fa iza koa ary zany aleo aloha jereny vero hay tonga ihany ianao ndry ary to tsy mitemy mihitsy fa malahelo be fotsiny nge zany endrika ao zany ao aloha mandroso dia mipetrapetra ianao ka mino zany fa matoy ianao tonga aty dia hilaza amiko ny fanapahan-kevitra ao sa ahoana
Zany ho efa nilaza taminao hoe tsy misy tokony isalasalanao mihitsy ny fiarahanao amiko. Za vonona ny anampy sy anova ny fiainanao. Zao aloha Ramanana. Matoa tonga aty dia mbola noho ny raiko sy reniko. Isoro an-tsainao dia nizao aloha fa... aza sy naresaka lava be tsony zany rivero matoa ianao tonga aty dia manaiky ny tenika any zany. Ka dia aza sy nafisalasalana tsony fa manjary tsy mety e. Ary inona aloha no aroso anao e. Ho vokisan-dresaka eto fotsiny mantsy ianao raha izaoko. Misy jus mangatsiatsika ao. Sa le mafana ny tianao dia amin'izay miakatra tsara ny maripana. Aoko zao ka. Tsy manina fa aza misahirana ianao. Fa misahirana ahoana koa e. Sady ahoana koa moa ianao tsy sahiranako. Olona tiako mahafatifaty be toy izao ve ka tsy mba ho ajaiko tsara. Andraso vetivety aloha zay e. Efa tonga eto anatrehany ambody masika aty. Tena izay zany indry very vao ahita lozako. Atao ahoana moa e. Efa izay ny lalana ny safidiany ka tsy maintsy izay ny zorana. Tiako ny ray aman-dreniko e. Ary tsy maintsy manao izay fomba rehetra nampiana azy ireo ah. Iny fa na dia anaovako sorona ny tenako tahaka izao aza. Zay any ady tonga e. Reto ny zava-pisotro sy ny sakafo kely efa nisy tao. Miala tsy fiainao koa tsy nampiomanà dia tsy nisy afa-tsy reto tato. Ary aleo aloha mo tsy hafahafa mihitsy aso any mba zavatra eo ka. Misaotra betsaka re, tsy manino reto ka. Ary ohatry mihafahafa be koa nkendry izany rivero e. Fangahy ianao mbola matahotra na ihany ka. Ka. Tsy mihafahafa izany afa ohatrany tsy dia mahazo aina fotsiny. Ka avia reto akaiketo e. Aiza misy mpifankatia mifanalavitra be ohatran'izao ve raha ngany efa mba miresaka. Aoka re eto ihany Ramanana fa tsy maninona. Avio ety. Ety akaiko ne zany e. Aza mataotao ohatra izany ianao fa ianao nge zao efa sady tompotrano e. Marianina koa tsy eo. Ka tsy zany anefa. Avio ianao ty tena sarotra tenenina mihitsy ka. Eny ary. Zay zao dia naninona. Ary aho aloha sorony ty akanjo mafana be anao ty e. Aiza moa no azo ainako. Tony akanjo be tony ny anaovana. Aza sorona ka. Aleo anao anity ihany fa mangatsika koa ane ahy. Mangatsika? Ianao ary efa tsemboka be tony ninona ko mangatsika. Aleo ane sorako azy e. Aza sorona ka. Aza manao an'izao re ianao Ramanana. Milaka. Ary to manosika e. Milao Aza dia manao an'izany moa rivero eo sa tsy tianao ampiana indray ny ray aman-dreninao. Ary aza mifendrofendro ohatran'eo aky mahalala. Eo e. Dia tena tsy manampidy intsony zany Tena ko voafandrika ty. Jereo nge ty izy raha tsy manana roatra ery e. Dia ahoana ihany moa zany Ramanana ny momba ny ray aman-dreniko Ahoana moa zany ny tiana ho anontaniana ka. Ohatra fa mody adala ve ianao Ramanana sa ahoana? Ianao aniny laza fanampy anay e. Ay ve. Ty misy vola kely dia mandehana aloha makany amin'ny reninao any amin'ny hôpitaly. Indray Ramanana. Dia ty vola kely ty ve mba omenao anahy? Ty koa dia mba vitinina. Ka ino misy ety e. Ary aza be izy eo fa mandehana amin'izay. Sady so tsy hatratra ny reninao eo ianao fa ataovy. Fa sao dia mba tsy rariny kosa Ramanana. Fa nga zao moa no nampanantenanao anahy? Ohatra e. Fa kiala kely ty nga adala. Fa inona moa no nampanantenako anao ka? Dia sahanao ve nitsipaka ny zavatra nilazainao e? Fa tsy tadidinao nga ny fampanantenana nataonao Tsy mahatsiaro an'izany e. Ary mandehana amin'izay ianao sao dia tratra mivady eo ka nahirana eo. Sady zany efa tamin'izay izy. Tena tsy vanina ianao e. Dia sahanao ve ny manao atoy izao rehefa vitanao izay ilainao? Dia ahoana zany raiko ka? Inona ny rarahiko izay rainao any e. Raha bary zany tonga dia afoy izy tony ny maty any am-pasana fa tsy tafavoaka an'izany mihitsy. Ary ihany ny anamperan'iny olona mpangalatra iny ny androm-piainany. Indray mba olombelona ihany ve ianao Ramanana ty sa biby leo be anao ary vero Ty ampio an'ity le volany aminao teo dia lasa amin'izay ianao mandeha ihany.
Ary aza manelingelina ty tsony dia efa mampitandrina zay fa sao dia mifatinao sisa no raisiny eo. Andray kosa lesanao ve tena tsy naposiko, tena tsy vany ianao, madiavanao za mahazo anazy ao. Raha ny ozona arkalakely tiny nandaitra efa tsy tia tany tsony ngamba ohatr'izay mba fantatrao moa hoe firy aminao zay ny olona nanaovako an'izao. Rehefa kely saina sy matim-bola dia zao ny nalehany. Eny ary anao raha angatiny alefa ny andro retoro mbola ifankahita tsara tsika ary mazaka ny vokatry ny ara-tsim-panasy ny tsindra le nataonao. Ela be zany fa ndao ianao mivoaka samy andrininy ianao vao andeka. Tsy hijanona amin'izay tranon'olona tsy vanina tokoa lasa tadidio fa mbola ifankahita sika. Andray, tena tsy rariny kosa izao tsy rariny, tena sopatra ny tany dia lasa venao ry neny dia tsy miteny tsony ianao fa nahoany neny mifaza moa hita tsony mba hianteherako hitadany amponja ianao verena moa neny azo ilazanao fa mijaly ane ina tsony moa zany ny antony fahavelomako ina tsony mba antom-pisiko eto tany izany mba hitarainako lasa sady mba androko ety tany miangatra ny tany. Tonga ty amin-dramanana ihany aty ary aleo hitsopilovina kely amin'ity lavaka kely ity izay ao anatiny ao. Ohatra ary toy ny sokatra aika tsy mihitsy zany ty vavahady tiako. Eny vao maika manatsara zavatra izany ary aleo tonga dia miditra moramora sofa tsisy olona aloha eto an-tokotany eto dia hoeza moa zany ary aleo tonga dia manantona ery akaiky ny varavarana ery. Mangina be izy zany ary ohatrany tsy misy olona mihitsy ato nefa raha tsy misy olona ve dia tsy hita io vavahady io ka. Ary andraso hoe misokatra ve ty varavarana ity? Midika ka ary aiza moa ilay lakile teo? Ay atao posiko ato so ihany koa fa noetiko ity fa raha tsy zany tsisy fika. Ny varavarana rehetra manko ohatrany midy avy any anatiny daholiko. Andraso atsofoko moramora ity dia ho voaiko. Zay way maneny be koa ty izany. Hiditra amin'izay aka ary aleo mitandrina tsara aloha tsy fantatra izay zavatra mety hiseho ato. Zay dia any ambony ny jeriko voalohany tonga dia any amin'ilay efitrano aho nandeha ary ohatrany misy olona henoko mandendengy ato amin'ny efitra ilany ato izany. Tena misy olona ato ka andraso jeriko hoe izy izany. Way loza tena manatina mivoaka amin'ny varavarana izy izany. Dia aiza ny afiny? Tsy misy toerana azo avenana mihitsy ato. Maty marina tena ho tratra eto tena saikatratra marina. So ihany fa nisany takina kely io tato ambadika tato dia afaka ny afenana. Ary lasa izy teo mbola verina eo ngamba iny matoa tsy nidiny ty trano tika.
Ary maninona moa raha tonga dia miditra ato e? Aleo rangahy izay ny atao niditra aingana sao dia miverina tampoka eo iny. Reto kosa kay ilay zavatra nitedafo ka. Ary aleo entina ny an-trano amin'izay. Ary mba ela koa ingery Marianina izany. Efa ho herinandro ve dia mbola tsy niverina ihany fa dia nijanona any an-drenivohitra any foana. Mandreraka mihitsy. Izao dia tsy maintsy zarery ihany ny anao an'reto zavatra reto. Dre. Ary ngamo tsy nidikitra trano ity teo ka. Sady inoko. Aleo miditra e. Dia aiza daholo moa ilay taratasy teo. Reto ka. Ary aleo atamatra amin'ireto dia hafenina tsara tsy anaty vatatsy. Aleo dia nisy variana izao dia hivoaka moramora ato Ary tonga dia velesiko amin'ity baratrano ity ny lohany. Iny ety. Zay. Andraso aloha afatotra. Sady sao dia mahatsiaro teny io ty. Ary mahavesatra izy izany. Tsy maintsy zakako rangahy ty Andraso fa afatotra etsy ambony seza etsy. Fa aiza zany ary tena marary be mihitsy izany atoko izany. Dre, fa atao mifatotra. Ohatra fa iza koa raha namatitra anaty eto tena tsy afaka mihetsika mihitsy azany. Atoko moa toa maizina be tsy misy ninona hita mihitsiko. Fa ahoana ary? Kay, tena marary daholo izany lohako sy ny atoko izany. Ary misy olon-dratsy tafiditra ve izany ato trano sa ahoana e? Ngaramanana, ay toetra ianao? Ohatra fa iza koa izany e? Toa misy olona miteny. Fa iza izany? Iza ho ah? Ndry, ary toa mbola masampetrika ihany kanefa efa mifatotra toy izao e. Fa iza loatra re izany e? Raha fahinoko an'ilay feo aloha dia vehivavy e. Dia ho sanatria ve misy tsy ho vavy koa tafiditra ato amin'ity trano ity? Ary toa mangina tsy miteny. Sary reka sady. Fa iza nefa ianao e? Ary maninona tsy sampotra raha tia resaka amiko? Fa angaty ahita ho zaty ianao. Mandrasa kely re raha manana. Mandrasa fa mbola hita ihany ianao e. Fa zao aloha, fanontaniana ny anomboana ny resaka ifanaovantsika. Enao io moa ve zany dia tena mieritreritra ny tenanao ho iza mihitsy? Mavita manao tsinitsinina sy manao tsindry azo lena olona toy izao? Fa inona nefa izany zavatra lazainao amiko izany e? Tsy misy azoko mihitsy izany zavatra teneninao izany. Ny fanontaniako valiana e. Ka efa hoe tsy mahalala an'izany aho fa ianao ve tsy tenenina e? Tsy misy fantatro izany ary vao ty fatorako ty raha tena mafy ianao fa tsy izany indray ny anaranao raha honana eo. Ary mbola miseho mazan-doha ihany ianao izany Ary rehefa tsy hamaly moramora amin'ny fanontaniako ianao dia izany aloha tatazo. Marary ane izany e. Fa nahoana famelaka tamiko ohatr'izany e? Averiko ihany ny fanontaniako. Ary zao ary ao moramora ny zavatra lazaiko mba tsy hampiakatra ny fahatezerako eto. Tena tsy ho lahy sy tsy ho vavy mihitsy izany tafiditra ato trano izany ka. Tena izay aloha raha manana vao ho faty ato. Aleo aloha milevitra ihany ka. So maty tsy le reto. Za mantsy tia mifaritra ty tsy mamanana hery anoherana akory. Mifona re za tompoko. Lazao aho hoe inona ny zavatra tadavinareo dia mandehana rehefa mba azapo-jaliana e. Maninona tsara? Mampalahelo ahy ianao raha manana. Fa inona moa mba hanananao ka? Fa mananinona ianao no mahasamilaza an'izany amiko? Ka ny zavatra tadavinareo re moa tsy androba sy angalatra moa ny tena tondrianareo aty. Tena adala ianao. Fa misy inona azo robaina moa ato aminao ato ka? Vola? Tsy misy ilaiko an'izany. Tsy maty mbola sy maty karena toanao akory Ka inona nefa ny atondrianareo aty raha izany e? Zao raha manana. Tsy ho lava resaka aminao eto Tsy olona ohatranao anao zao akory ny andaniako ny fotoanako. Fa izao, tonga eto
tonga eto mba hampahalalana fa tapitra eto ny fahefanao. Mazava? Tapitra eto ahoana ny fahefako e? Fa ahoana e? Ary aza be fantaniana tsony ianao e. Ary sy mila mivavanao misokatra tsony koa. Voalohany aloha dia tiako ny mampafantatra anao fa misy farany zavatra rehetra atao. Ary ny alahelin'ireo anaovanao tsindrasolena sy ny endreo tsy manatsiny koa anody anao. Manao ny tenanao mahery loatra ianao ka manararoatra ny mampijaly an'ireo izay rehetra ambany noho ianao. Raha mba misy mitaraina aminao dia fanambakana sy fanambaniana ny setrin'izany. Na dia efa mitaraina sy lela-paladia aminao zany olona dia tsy asianao vidiny mihitsy. Ary tsy iray izany na roa na telo fanaovanao an'izany daholo. Ka ankehitriny raha manana dia tonga ny fetra. Tapitra ny fahefana ny sandohanao. Maro loatra ny fanararotana ataonao ka miafara amin'ny ain'olona. Mba azonao azavaina aloha ve zany zavatra lazainao zany fa tena tsy misy azoko mihitsy aneo ahy e. Mangina ianao e. Lasa ny reniko. Lasa izy ary tsy verina intsony. Lavoko ny raiko nahitako masoandro. Noho ianao daholo ny anton'izany. Noho ny fanaparam-pahefana sy ny fanararotana nataonao. Tsy izy ireo ihany fa maro koa ny olona efa nataonao ohatran'izany. Fa satria ve anananareo ny harena sy ny fahefana dia mananjo anao izay tianareo nareo e. Valio Zahay vao fantatro. Fa ivery ve zany e? Ie. Izy indrindra tika. Ilay nanaparanao ny maha olo tsy vanina anao. Sady efa nalidiko ao tany amin'ny maizina indrindra ny ray aman-dreniko no mbola nisombanao ihany koa ny fiainako. Fa tsy maninona izany e. Efa kapoka natao hosotronainga amin'izao. Saingy miala tsiny ara manana. Ny olona tsy vanina sy tsy mendrika ohatranao izao dia mendrika indray ny valikasany. Ary tsy avela napatra ny fahefan-dratsiny intsony. Veloma ianao. Veloma mandrakizay. Atray. Toa misy manampiny izany vavako izany. Tsia. Zay. Vita iny. Tsy maintsy nitapenako ny vavanao mba tsy hainoany izao tontolo izao intsony ny feonao. Zay fa lasa. Andeha ary andeha tsy very intsony. Andeha hamonjy ny raiko. Ianao kosa soavadiany amin'ny mandrakizay raha manana. Tena lasa izy marina. Ary ny dimy mafy mihitsy ane izany varavarana izany. Zaho ty sady mifatotra no mitapombavako. Aleo aloha ezahana vahana ihany ty tady. Tena mafy be tika. Tsy vaovao marina. Dia ahoana re? Ary ohatrany misy membraikina be nge izy zany. Sady misy setroka manebotra be koa. Tena marina raha tsy mahay ato ty trano ty. Tena maino trano e. Te aiza no alehako. Inona reno ataoko e? Zaho tsy afaka mihetsika etoko. Tena sepitra. Vonjeo e. Vonjeo e. Tezany zandry izy mianaka ny zavatra niseho a. Tataraina moa ka mora fa tena mampalahelo. Tena mampalahelo marina zany ry Madame Marianina ka. Dia may daholo zany ny trano rehetra. Anka. Ny ilany andrefana no maikila tsisy ny raisina intsony. Izany hoe tao amin'ilay hevitra nisy Andramanana mihitsy e. Ramanana moa tena mahita teraka. Tsy nisy azo natao intsony ny aminy. Fa ianao zany mbola tsy tonga mihitsy tamin'ny fotoana hoe nisehony izany zavatra zany. Ka efa teny an-dalana ka. Efa kaiko tonga mihitsy a. Tonga tao an-trano manko a dia efa fokon'olona fandrimbona namono afo no hitako. Tsy nisy mpamonjy voana koa moa fa dia ny olona nanao izay nafahantao e. Fa inona zany ny tena nahatonga an'izany firehetana izany? Sa mety kosirokivy izany? Raha ny ahy ohatra dia firehetana n'inona natao mihitsy ilay izy. Tao an-trano manko tsy nisy afo na zavatra mety hoe niteraka firehetana mihitsy. Manam-pirofo an'izany fa na dia tiana nataon'ny mpitandro filaminana. Fa ahoana Madame Marianina? Ka rehefa niditra tao ny ery zareo dia hita fa hafahafa ny tao amin'ilay hevitra nisy Andramanana e. Raha araka ny filazan'izy ireo dia nisy jola tafiditra tao an-trano. Zany ve? Fa ahoana hony? Ka Iramanina efa nikohaka teo amin'ny varavarana ny hono no hitany. Ary niaraka tamin'ilay seza vy efa tsy nampiasaina izay intsony. Dia eo mihitsy ny mahagaga satria tarihan'ny fampirimana korotana tariny nisy an'io seza io. Ka mety nalain-dramanana anie ohatra fa nisy nilany azy.
dia tsy fantatro hoe rabary a. Tena mba mahagaga marina izany ka. Ary mety nisy jiolahy tafiditra mihitsy anie izany tao an-trano raha izany. Ary rehefa avy nampijaly andramanana tao izy dia nidorany amin'izay ny trano. Sa ahoana? Izay mihitsy e. Fa ny mbola malasa saina fotsiny hoe maninona tsy nisy entana very tao an-trano. Tena enjana izany. Raha manana ny nampalahelo. Ka atao ahoana e? Efa izao nihetraketraky ny tsy mahatao atody rabary a. Dia mbola manohy fanadihadiana izany izao mpitandro filaminana. Ie, mbola tohizany zareo hatramin'izao ka. Ary efa nampanantena ary izy fa tsy maintsy ho hita amin'ny marina. Hay kosa. Aleo mba ho hita amin'ny marina ahafantarana ny navandozy. dia tena maty tokoa izany raha manana. Dia vitako tokoa moa izany ireny zavatra ireny a. Saingy tsy nanininako hoe mino aho fa na dia efa amin'olona aza ny nataoko dia mety mba nahafaka ny sasany ihany. Teo tsony manko ilay mpanao tsindra zolena sy ilay tsy faniny iny. Anatra ho an'ny sasany izay mbola manao toetra ohatr'izany koa izao e. Fa misaotra betsaka aloha Madame Marianina tamin'ny nanafahanao ato any am-ponja. Inona moa rabary ny soranao amin'izany a? Efa fantatro daholo ny zavatra rehetra e. Efa nambara mivero daholy. Zara ny rotsa-dranomaso mihitsy ny tantaran'ny zavatra niainanareo e. Dia fiainana vaovao indray izany no iainantsika manomboka izao e. Sa ahoana? Izay mihitsy. Ianao moa rabary mba hiangaviako mba hijanonao aminay ihany a. Very indray aza manava izany ho antoka amin'ny fianarana hatramin'ny farany. Dia mbola misaotra betsaka rery Madame Marianina. Aza matahotra ianao fa tsy andahoanao izany izay mianaka. Na izay koa raha ange tsy mba misy enterana intsony e. Saranay raha mba misy anao afaka nampianay. Misaotra betsaka tompoko. Faly koa fa mbola afaka noho ny fianarako ihany izany. Tsy misy fisaorana rehetra a. Endry tsara fotsiny. Dia raha misy manahirana indri dia manatona. Raha isoton'ny ireny niteraka andry mihitsy aho manomboka izao e. Dia tena tsy nampozina tokoa ny fiovahan'ny fiainana ka. Eny fiainana vaovao indray izao no iainanay manomboka izao. Izay hatafitan'ity zanako ity sisa ny masoko ary andaniako ny andrika sisa ienako. Renareo teo noho i dada sy neny